Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. indray mandeha dia nitsidika tany Angleterre ty printsy afrikanina mainty hoditra anankiray. Tamin'ny fotoana nandalovan'ny tany dia niezaka fatratra handresy lahatra azy ilay olona izay nitendrena hitaridalana ity andrian-dapitsidika ity, fa tena tenin'Andriamanitra tokoa ny Baiboly. Ary satria tony eken'ilay tovolahy printsy afrikanina avokoa izay rehetra nambara taminy, dia tsy naharitra intsony ilay fotsy hoditra izay nitendrena mba hitaridalana azy, fa velom-panontaniana na hoe nahoana reny dia nekena ho avokoa izay rehetra nambara taminao fa tena tenin'Andriamanitra tokoa ny Baiboly e? Tsotra ny vali ny olona printsy, fa ny olona tsara toetra rehetra hitako hatramin'izay dia olona tia ny Baiboly avokoa. Ary ireo olona hafa izay azoko lazaina hoe ratsy fanahy dia hitako fa mpanazimbazimba ny Baiboly. Izany dia manam-pirofo amiko mibaribary fa ny Baiboly dia tena tenin'Andriamanitra tokoa arak'izay ilazana azy, satria manan-kery hanova ny fiainan'ny olombelona izy. Eny tokoa, velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonina sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Hebreo 9:12. Tafika sinjato suani tenin'Andriamanitra tena mahay mamantatra ny ao anaty eritreritra, velona sy mahery ihany koa ka manendrona anaty fo sy manitsy ny fiainana. Andriamanitra velona ilay barana, vakizo raisina ary terezina pomadio, voasoratra zanany izay nandray azy. AWR Téléphone 033 84 313 37 032 75 379 74. Suani tenin'Andriamanitra mianjanjewy masony miafara ny fiainanao, velona sy mahery ihany koa manendrona anaty fo sy manitsy ny fiainana. Fa tamin'ny alalany no nahareny zao rehetra izao, Andriamanitra velona ilay barana, vakizo raisina ary terezina pomadio, voasoratra zanany izay nandray azy. Fa tamin'ny alalany no nahareny zao rehetra izao, Andriamanitra velona ilay barana, vakizo raisina ary terezina pomadio,
voasoratro zanany izay nandray azy fa voasoratro zanany izay nandray azy. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Arak'izany feokira famantaran'izany dia hiresaka mahakasika ny fambolena sy fiompiana isika, izay kendrena ahasoa ny tontolo iainana sy ny fiainan'ny ankonana ko ankafizo ary. Efa andresahana teto tamin'ny fandaharana fa tombontsoa ho an'ny mpianakavy tokoa ny miompy-trondro an-tanimbary satria sady miakatra ny vokatra vary no miakatra ny vokatra trondro. Indrindra raha atao ara-teknika izany dia tena ahazoana vokatra betsaka tokoa. Aza misalasala ary miompy-trondro ao amin'ny tanimbarinao fa ahazoana tombontsoa izany. Maro ny karaza-trondro misy fa ny ampirisiananao ny opy azy dia ny tilapia, ny trondro gasy ary eo ihany koa ny karpa. Samy trondro azo ompiana tambary avokoa izy ireo sady tsy vitsy amintsika no mahalala azy, nefa mbola misy tena mahay ny mampiavaka azy ireo ihany koa, ka izay indrindra no ampahafantarina anao amin'ity anio ity. Eny ary, ho fantarintsika voalohany ny karpa. Trondro somary lava vatana ny karpa, miloko mavomavo sady mamiratra izy. Misy karazan-droa ny karpa fahita eto amintsika. Eo ny misy kirany vavety mandrakotra ny vatany, ary eo kosa ny tsisy kirany afa-tsy eo afovoany sy ny sisiny roa. Somary boribory vatana kokoa indray ity karpa ity. Ilay karpa feno kirany dia any amorontsiraka andrefana no tena betsaka azy. Ny tsy dia misy kirany kosa, izany hoe ny karpa tsy dia misy kirany afa-tsy eo afovoany sy ny sisiny na ilay antsointsika hoe karpa royal dia ny afovoantany no tena ahitana azy. Azo ompiana amin'ny rano manana maripana 4 degré ka hatramin'ny 40 degré ny karpa. Rehefa feno herintaona izy na mihoatra vao manatody, tahaka ny trondro rehetra izany. Fa rehefa manatody ny karpa dia mahatratra amin'ny 4 alina ny isan'ny atody omen'ny trondro vavy iray isaky ny manatody izy. Azonao an-tsaina amin'izany angamba ny tombontsoa azo raha miompy ny karpa ianao. Ny trondro karpa dia mihinana izay omena azy, fa ny tena tiany dia ny potikanina toy ny mangahazo, ny katsaka, ny ovy, ny saonjo masaka sy ny maro hafa. Rehefa mahatratra 3 taona any ny ompiana karpa dia mety irefy hatrany amin'ny 7-8 sentimetatra ny karpa. Ny halavany io izany, ary mahatratra 3 kilao sasany ny lanjany. Tsara ny mampafantatra anao fa mety hisy mahatratra 2 metatra mihitsy ary ny trondro karpa ary 20 kilao ny lanjany arakaraky ny taona iompiana azy. Izay ny karaza-trondro karpa. Ho fantarina manaraka indray ny trondro tilapia. Maro karazana ny tilapia, fa ny mahasamy hafa azy dia ny haben'ny vombony. Misy mafy na malemy. Eo koa ny fisian'ny tsipika roa eo amin'ny vombony andaniny avy. Manjamanja matroka ny lokon'ny lamosiny tilapia, ary mivolombola fotsy ny takibany. Feno kirany ny
ny trondro tilapia. Amin'ny toerana mafana no azo iompiana tilapia. Azo zaraina ho sokajy roa ny tilapia misy eto Madagasikara. Ao ireo mihinana izay rehetra omena azy, na ahitra zany, na podi-tsakafo zany, na bibikely. Fa ao ihany koa ireo tsy mihinana afa-tsy ahitra. Ny tsy mihinana afa-tsy ahitra dia somary menamena ny tapon-dohany sy ny kibony, indrindra ho an'ny zanaka tilapia zay. Tsy mihinana afa-tsy ahitra ihany koa ny tilapia miloko mainty tsara ny lamosiny ary mazava tsara ilay teboka eo amin'ny vombony. Trondro aingam-pitombo tokoa ny tilapia, fa ny lehibe indrindra aminy kosa tsy tahaka ny karpa, fa mirefy eo amin'ny 5-20 santimetatra eo ary milanja 1 kilao. Dia anjaranao misafidy raha toa ka mety aminao ny trondro tilapia. Ny trondro gasy no karaza-trondro manaraka ho resahana. Trondro nampidirina teto Madagasikara izy ity, na dia hoe trondro gasy aza no antsoina azy. Trondro azo ompiana manerana ny nosy, afa-tsy amin'ny faritra sasatsasany any atsimo ny trondro gasy. Mitovy foto-tsakafo amin'ny karpa ny trondro gasy, mihinana ny rehetra izy. Ao anatin'ny fianakaviam-be miaraka amin'ny karpa ny trondro gasy, fa izy kosa, zany hoe ny trondro gasy zany dia tsy misy volombava sady rakotra kirany milamina tsara ny tenany. Amin'ny ankapobeny dia tokam-bolo ny trondro gasy, dia mivolombolamena izany. Mitovitovy ny fitombony tilapia sy ny trondro gasy. Ny tena lehibe indrindra aminy dia tsy mihoatra ny 30 santimetatra ny halavany ary 700 grama ny lanjany. Averina fa ny trondro heritaona no afaka manatody, ka ny tilapia zao dia anaty fotaka no anaovany akany ametrahana ny atodiny. Noho izany tsy tsara loatra ny mampiaraka miopy ny karpa amin'ny tilapia sy ny trondro gasy, izay fantatra fa mitrongy tany, fa mety hanimba ny akan'ny tilapia zany. Mila fantarina tsara avokoa izany rehetra izany hanatsarana ny vokatra indrandraina, fa ny mampitovy azy dia tsy hanenenana ny miompy trondro, fa tombontsoa zany. Na ny tanimbary ny ompiana ho azy na andobo. Ry mpianakavy, tombontsoa be ny fiompiana trondro an-tanimbary, fa sady manatsara ny fambolena, mampitombo ny vokatra no azahoana vokatra trondro ihany koa. Kosa i manao azy ara-teknika. Zay no afatra ireo ny karaza-trondro enao misafidy izay tianao ompiana. Hifarana eto aloha ny fiarahana, isaorana ny faharetanao nandritra izay minitra vitsivitsy izay. Zohanitra no nanolotra izano anao, ry lahy kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika izay samy manolotra ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma reo. Lalao naona ianao no mitomahany mafiloatra ve niady atao ety naona mo ianao no tomisento azakivifa hamondianao Jesô Viziane male mi fanai si mamma vuna wapu hapetra
mavesatra fizyane mane mifanay sy mba miavonao apo apetraoeoa minikoreo tebiteby zay mahazo anao famorafanay dianao jeso. ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube. feo fanantenana mahakivianao ve ny fiainanao sarundrahuna ni awampunao mahazina fuku ni lala na halehanao azakivifa hamujanao jeso entwewamini rewetana mavesatra vizyane male mifanay sy mba miavonao apo apetraoeoa minikoreo tebiteby zay mahazo anao famorafanay dianao jeso etoeoamini rewetana mavesatra vizyane male mifanay sy mba miavonao apo apetraoeoa minikoreo tebiteby zay mahazo anao famorafanay dianao jeso. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. namanao ndre mba vonjerinay viany zao mbola mitafa sy miresadresaka aminao zao amin'ny alalan'ity vata fandraisam-peo ty ary namanao samma no mikirakira ny vata marobokotra samy miarabanao izay miralahy alohan'ny anomboantsika ny dinidinika androany ara dia andehantsika anondrika ny lohantsika angataka amin'ny fanan'Andriamanitra. rainay masina sy tsara indrindra ny danitro midera sy mankalaza ny anaranao ary misaotranao zahay satria menao tombonandro indray nahafahanay androany mba hampita hevitra zay nitovozina avy ao amin'ny teninao. ray malalo mangataka anao mpanomponao mba omenao ny fahazavan-tsaina, omenao ny fanahinao masina, mangataka anao ihany koa mba omenao zany fanahy zany ireo rehetra zay miaino sy manaraka izao fandarana zao koa zay rehetra ataona eto dia mba ho voninahitry ny anaranao avokoa. mamelany eloka ray malalo ary aoka mba ho raisinao, mba ho antrakasitrahany ao anatrehanao, mba ho voninahitry ny anaranao izao fandarana zao fa tononona sy angataniny amin'ny anaran'i Kristy. Amen. ndeha ary sika anokatra amin'ny baibolitsika dia ijery zay hitatsika ao amin'ny bokyny Isaia mpaminany. Isaia 2 ary ny andininy 2 no iarahantsika mamaky. Isaia 2 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: mitsahara fa aza mitoky amin'olona, fa fofinaina foana no ambavoriny ka atao zinona izy. Ry mpiaino malala, ny tontolo iainana zay misy atsika amin'izao fotoana zao dia tontolo iainana lazanany hoe vanim-potoana farany ao anatin'ny fandaharam-potoanan'Andriamanitra mikasika ny tantaranyity zao tontolo zao ity. Ary zany vanim-potoana farany zany dia efa misy famantarana maromaro fa men'i Kristy ao matitiko 420. Izy ireny dia efa tsy zoviana amintsika intsony. Fa ny tiako mba hisarihana ny saintsika androany dia ao anatin' zany tontolo iainana zay
misy atsika zany a de misy karazana zavatra be deaibe mitranga ary isan'reny ny karazany toetra zay misy amitsika olombelona. Misy olona zay miankina be deaibe mihitsy amin'ny olo-kafa, mianton'zany anga de zao hoe satria ny olo-kafa iny ve manamboninahitra, satria ny olo-kafa iny de manana fahefana, satria ny olo-kafa iny de manana vola be deaibe, satria ny olo-kafa iny de manana fahalalana be deaibe na manana tombony eo amin'ny zavatra zay ataony raha mihoatra amin'ny tena. Dia misy olona tsy misalasala fa manankina be deaibe ny fiainany amin'ny reny olo-kafa zay veriny fa azahoany mialokaloka na azahoany famonjena na azahoany ihany ko fiarovana ireny. Koa ny teny tsotra masina eto dia mazava nefa ho atsika kristianina, ho an'ny kristianina anankiray de zao hoe tokony atsahatra ny fietsika tahaka an'izany. Aoka tsy hitoky amin'olona fa nahoana moa misy fomba fijery, dia fijeritsika olombelona manana fahazarana manindraindra na mametraka ny voninahitr'olombelona ho ambony, ary nefa reny voninahitr'olombelona reny dia mandalo ihany. Reny fahefana menany olombelona reny de mandalo ihany. Ka ny zavatra lazainy eto de hoe fofinaina foana no mba vorony ka atao zinona izy. Io fofinaina foana io dia mety azo raisina amin'ny lafiny anankiroa. Raha nanao ny olombelona Andriamanitra dia namolavola tany manga ary nofofony ny fofinaina mahavelona teo amin'ny vavorony de tonga olombelona izy, isika zany. Koa marina ny tenin'ny mpaminany Isaia eto, tsy zavatra vaovao akory raha mikasika an'izay hoe fofinaina no ambavorona, fa rehefa nasiana le voambolana aoriana fofinaina foana, zany hoe fofinaina tsinitsinina, fofinaina zay azo esorina ao anatin'ny ndray mipimaso, dia midiky zany fa tsy azo antoka, tsy azo ametrahana fitokisana. Ia moa milaza fa ny olona zay tokisanao androany raha pitso na afaka ray volana na afaka roa volana na afaka herintaona de mety tsy ho hitanao intsony. Asa nga mety mifindra toerana izy, asa nga mety tratsy ny aretina izy, asa nga mety mipohany fahafatesana mihitsy azy izy de tsy hitanao intsony. Ary zay no mahatonga ny fitenenana eto hoe fofinaina foana no ambavorony, zany hoe fofinaina tsy maharitra, tsy mitoetra, fa fofinaina mandalo ihany. Raha izany ary dia tsy mahagaga raha mena torohevitsika fa ny tontolo manodidina zay enatsika zay manambara fa efa akaiky Kristy, ary ny tantara rehetra zay fa fantatsika nanololovantsika mihitsy ary naniany atsika aza, de midika fa ny fametrahana toky amin'olona dia tsy manan-kevitra misy fahendrena. Ny fanomeza toky sy ny fanomeza toky zay ny fanaovana teo anatrehan'Andriamanitra azy eo amin'ny olona anankiroa, ohatra olona mbola tanora anankiroa zay nanao voady fa hivady ary tsy saraka intsony, de zao lay voady iny tahaka ny voady nataotao foana, satria be deaibe ny fisaraha-panambadiana. Eo amin'ny tontolo iainantsika dia tsy manaja intsony izany lalàna ny fanambadiana zany ny olona. Be deaibe ny toe-javatra zay mitranga eo amin'ny atao hoe fampitokisana na le contrat zay fanaovana akory aza, kanefa tsy voaja intsony re contrat ireny. Ny soni zay apetraky ny olona anankiray amina zavatra zay inianany fa tsy maintsy omeny na ataony dia tsy misy dikany intsony. Fa ny mahatonga ny ady eto amin'izao tontolo zao dia tsy inona akory fa io tsy fanajana ny teny zay fanomezana io, ny tsy fanajana ny hafa ao anatin'ny zavatra zay nampanantenaina azy. Fa Andriamanitra kosa de tsy mba toy izany. Andriamanitra ry mpiaino malala de zao hoe ny zavatra zay fa nampanantenainy dia tsy maintsy tanteraka
avokoa ary ny zavatra zay efa nilazainy fa tsy maintsy ho tonga de tsy maintsy ho toy zany ka ny fanjakana zay tsy maintsy ho avy atsoatsy tsy hoely intsony de tsy maintsy ho avy tokoa fa be debe mantsy ny olona zay tsy mihinony zany fiavian'ny fanjakan'andriamanitra zany ary malaky kivy malaky ketraka dia ketraka manaraka an'izay ihany koa ny fanahiny ary ketraka manaraka an'izay ihany koa ny fomba fiainany eto amin'ity tany ity tsy mahagaga raha mahita nyreny olona sasany reny tsika zay mamoy fo ka tonga amin'ny hatramin'ny famonoan-tena azy satria tsy mino intsony izy fa misy zany Andriamanitra zay tsy maintsy anatanteraka ny teniny zao mantsy nylazainy eo amin'lioka toko voalohany ary ny 7:7 dia hoy izy eo amin'ny tapany voalohany hoe fa tsy isy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra tsy isy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra zay teny zay nylazain'Andriamanitra zany a dia tsy maintsy tanteraka hatramin'ny farany ka raha matoky tsika an'Andriamanitra de tokony atoko ny teniny ary raha matoko ny teniny tsika de mampiorona ny finoantsika am'izany teniny zany ary raha mampiorona ny finoantsika amin'ny teniny tsika dia mino maromarona nde ho irahantsika mijery zay teny zay fa teny mahafinaritra mihitsy ary tokony ho haitsika eo ambavatsika mandrakariva satria teny zay mame fanantenana tsara ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny bokyny Petera 2:7 de zao no voalazany ny tompo tsy maela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahelany fa maharopo aminareo izy ka tsy tiany isy overy fa mba ho tonga amin'ny fibebahana isy rehetra tsy maela ny teny fikasany ny tompo ry mpiaino malala ry hava malala ny olona no mame teny fikasana fa tsy mety tanteraka ary tokony hatsahatsika ny fitokisana azy fa Andriamanitra kosa de tokony ho azontsika hatramin'ny farany satria ny azy zay teny nomeny dia tsy mivadika na oviana na oviana na inona tranga de tsy miova fa mandrak'izay zany ten'Andriamanitra zany koa dia mirasoa ho anao indrindra ny namanao Andriambavonjy Arinay vao anatin'izany teny zany engany antsika mba hahery hijoro ary atokony ten'Andriamanitra mandra-piveriny Kristy amin'Andriamanitra fa izany no anisan'ny fomba anankiray mampahery ny fanahintsika ary mampitoetra tsika ho isan'ny zanak'Andriamanitra mandrak'izay de ho tanteraka ane zany am'izany no ifanaovantsika veloma manao fahofatananao ray na manao Andriambavonjy Arinay vo dia mame fotoananao amin'ny manaraka veloma tompoko Jacqueline ny finoako na kely toy ny votsinampy de mafindra tendrombohitra izay de ampy kaninona manakana ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro
amin'ity pejy ity. Feo fanantenana. Ny tanany iray dia mitsotra mba hamonjy foana aoka handray dia mivava manana finoana ny teniny mitondra aina vaovao izy atr'izay ho mandrak'izay tiako fantatra harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Tandrovy ny fahasalamanao. Amika faliana trano no iarahana aminao indray atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Irariana indrindra mba hanovozanao soa tokoa ny fiarahana amin'ny feon'ny fanantenana. Ety am-panombohana dia tsy adinontsika ny mivavaka ho an'ireo tratrany tsy fahasalamana mba hikasihan Jesosy ny rofo rehetra ka ho sitrana ny tsirairay. Hivavaka ary sika. Riray masina izay any an-danitro mankasitraka anao izahay ny amin'ireo soa izay nataonao teo amin'ny fiainanay, ny amin'ireo fitahiana maro izay narotsakao. Koa ankehitriny ary Jesosy malalo dia mangataka famelan-keloka avy aminao izahay ary manandratra vavaka manokana ho an'ireo olona izay manana ny tsy fahasalamana eo amin'ny taovam-pisefona. Ao ireo mitsabo any amin'ny hopitaly, ao ireo manaraka fitsaboana any an-tokantrano. Tompo malalo sy trano esory ny rofo rehetra izay mitarika tsy fahasalamana eo amin'ny vatana. Matoky ary mino izahay fa amaly ny fivavakay ianao arak'izay hitanao fa mahatsara ny fiainanay tsirairay avy. Tonoana ary mivavaka amin'ny anaranao irery ihany. Amen. Ho tonga aminao tokoa ny fahasitranana. Anisan'ny fomba fiaina tena ilaina ela velona sy hasalama tokoa ny fampiasam-batana. Raha tsy haivina kely dia misy sokady sy telo ny fampiasam-batana. Sa tsy izany? Ny fampiasam-batana tsy maintsy atao dia ireo asa mandraraha izay fanaontsika tsy maintsy ataontsika ao an-tokantrano efa na eny ivelany ihany koa aza. Dia eo ihany koa ny fampiasam-batana mikendry fahasalamana, ilay antsoina hoe activité physique de loisir, ohatra amin'izany ny dian-tongotra, ary ny fampiasam-batana ilay antsoina hoe sport. Efa noazavain'ny dokotera teto ny mahakasika azy ireo, ny fatra tokony ilain'ny vatana adiny iray isan'andro. Efa nampahafantarina teto ihany koa fa na manao ahoana toerana misy anao dia asaina ianao hampiasa vatana fa tena ilaina fahasalamana sy ny fahelana velona tokoa izany. Ny fotoana tsara nimbohana ihany koa no mbola tokony ho resahana mahakasika ity fampiasam-batana ity.
eto indrindra ny vahintsika efa zary tompotrano dia ny dokotera Ivra Velson ankasitrahana sahady ny torohevitra mahasoameno ho antsika malagasy. Miarahaba tompoko tonga soa eto amin'ny studiony AWR. Malaona tompoko. Efa maromaro ihany izay zavatra nresantsika mahakasika amin'ny fampiasam-batana izay dokotera. Ny fahareta amin'ny fampiasam-batana mikendry fahasalamana, ireo karazany, ireo tokony atao sy ny tsy maintsy atao. Dia inona ihany koa dokotera amin'ny fihetsika na fampiarana tokony hamafisina mba tena ikendry fahasalamana tokoa ny fampiasam-batana atao fa tsy sanatria ho fotoana verimaina fotsiny. Tsara ny manao anty aktivité fizika ty fampiasana vatana ty maraina. Inona ny antony? Ary maraina ankalamanjana. Inona ny antony io fampiarana io? Zao mantsy le izy. Rehefa amin'ny trano mihiboka ianao manao fanatanjahantena, mihidy reny toerany reny. Zany hoe tsisy rivotra firy mifemezivezy. De izay zavatra zay tsy de tsara loatra, fa ny tena fampiarana ilaitsika dia manao ditongotra any ankalamanjana ary ny tena tsara sady misy fiakarana misy fidinana. Sady misy fiakarana misy fidinana. Rehefa miakatra dia ireo gropina muskla zareo ireo antokona nofo atao hoe intrinsèque no miasa. Fa rehefa midina le antokona nofo groupe de muscle extrinsèque ndray no miasa. Zany hoe na miakatra na midina dia tokony hiasa daholo ny nofo rehetrarehetra eo amin'ny vatantsika. Ka tsy hoe lalana marindrano mahitsy tsy misy fiakarana tsy fidinana, fa ny tena tsara sady misy fiakarana misy fidinana. De raha ohatra moa vitantsika tsara le izy misy olona zao nanao fanandramana de niteny tamiko izy tena mety dokotera le zavatra resanao de nenao izy eo amin'ny totobatiny ambondrina any manao. Zany hoe miakatra ry ambony indrindra aloha de aveo midina ry ambany indrindra de miakatra ambony indrindra de midina de mandany eo amin'ny adiny ray sasany zay vao mody. Izy moa ny tranony eo akaikiny eo dia tena tsara mihitsy zany. Vao maraina iny mba tsaratsara ny rivotra, mbola tsy betsaka ny tômôbila mandeha, donc tsy feno setroka aloha. De amin'iny anao miaka midina amin'ny totobatiny ambondriny iny de misy fiakarana, misy fidinana. Zany hoe be de be mantsy ny olona mieritreritra rehefa midina de hoe tsisy dikany. Fa misy gropina muskla miasa rehefa midina. Ary misy gropina muskla miasa rehefa miakatra. Ka ny muskla rehetrarehetra, ny nofo rehetrarehetra zany de tokony ampiasaina daholo. Ary zay ny antony nanomezan'Andriamanitra azy atsika tsirairay avy. Ya, tena tsara ho fantatra tokoa zay. Ary ankoatran'izay ve dokotera mbola misy fampiarana mahasoa azo resahana ampiaino antsika ihany koa? Ya, de ny fampiarana manaraka ny tsara ihany koa dia ny tsy mihinan-kanina mandritra ny fampiasam-batana. Misy mantsy ny olona sady mandeha izy mihinana. Ka rehefa manao an'ity fampiasam-batana mba hahatonga antsika ho 100 taona ty isika dia tsy tsara mihinan-kanina. Fa rehefa manao fampiasam-batana dia manao fampiasana vatana. Ary tsy mahazo mijanona hoe mavita kely 1 kilometatra andraso hoe janona kely de telefona de eo tsy mijanona. Tena tsy mety le mijanona satria zao rehefa mampiasa an'le vatana isika 20 minitra voalohany tsy misy tombotsoa azonao. Fa manomboka eo amin'ny 20 minitra manaraka aorinan'le 20 minitra zay vao mamokatra an'ireo hormone de loisir am'izay ny vatantsika. Zay ny mahatonga anany teny hoe exercice physique de loisir. Manomboka mamokatra an'le hormone de loisir am'izay ny vatantsika. De raha mijery zao tsika reny mpanao fanatanjahantena le sportif reny tsy maintsy manao entraînement aloha izy. Zaka mbola tsy nandinika an'ity zavatra ity mahita ny misy an'le mpitaingina bisikileta amerikana teo Armstrong. De adiny ray alohan'ny fifananana izy manao entraînement. De zaza mieritreritra tsy reraka alohan'ny fotoana ve le rangahy manao entraînement adiny ray tena mivoy mafy mihitsy zany. Kay
misy fanalahidy ao misy secret zany ao rehefa mahavita an'le 20 minitra tsika de eo zay vao mivokatra le hormone rehetrarehetra izay hitondra tombontsoa atsika am'le fahasalamana de zay mahatonga ny hoe aza tapahana mihitsy io le adiny ray na adiny ray sasany izay anaovanao fampiasantena aza tapahana mihitsy io isan'andro de mety hitentsika tena zavadozy ty zavatra teneninao dokotera tarany zany ny dirana ny ampiasana raha zany de zao raha mahavita 40 minitra ary anao maraina zany hoe 20 minitra voalohany lay atao hoe tsisy vokatra fa le 20 minitra faharoa misy vokatra 40 minitra zany maraina de manaova koa 40 minitra ny atoandro ataontsika hoe am'ray na am 12 ary ny tsara lay avy misakafo mandeha atoandro zany io tsy tsara mihitsy rehefa avy ninan-kanina voky be iny de mipetrapetraka makaina ono tena tsy tsara zany ndana mandeha tongotra ndana mandeha tongotra fa io de hitondra fahasalamana be ho anao eny tompoko efa nasiany dokotera resaka kely ihany tany aloha tao amin'ny resaka torimaso ny hoe tsy tokony hanao fampiasam-batana amin'ny ariva ahoana dokotera mahakasika an'izay tsara zavaina bebe kokoa raha azo atao tsy tsara ny manao activité physique zany hoe fampiasana vatana amin'ny alina amin'ny ariva zany hoe aorinana amin'ny 4 ariva 4 tolakandro tsy tsara satria inona ny antony ohatra to hoe mandeha bisikileta tsika na manao azakazaka kely tsika na mandeha tongotra tsika dia mihamafana ny vatana ary rehefa miakatra ny hafanany vatana izay hafanany vatana zay mety adiny enina orinan'zay zay vao angatsika ny vatanao kanefa araka ny resantsika tary amin'ny fandarana teo aloha mila mangatsika ny vatatsika alohany atoriana mila mangatsika de manimba ny torimaso ndray ilay fanaovana fampiasam-batana ariva loatra ka ny tena tsara dia ny maraina ary any ankalamanjana amin'ny toerana misy rivotra tsara tsy mihinan-kanina mandritra an'io ary mahazo misotro rano ny rano dia azo sotroina zany hoe mitondra rano eny ianao manao gorge kely isaky ny ataontsika hoe 1 kilometatra gorge kely ohatran'izay tsara be mihitsy zay ary ny fampiarana de ity alohany anaovanao an'le diatongotra zany na alohany anaovanao an'le bisikileta na alohany anaovanao an'le lomano na anaovanao an'le azakazaka kely manao ny atao hoe exercice de souplesse zany hoe atao zay mahasopla ny vatana rehetrarehetra miondrika iezaka tsy aforotra ny lohalika mieza maka zavatra ry amin'ny tany ary de miondrika zany hoe ny souplesse na ty amin'ny épaule na ry amin'ny loha misy olona sasany efa tsy afaka miodina tsony ny loha satria efa mienjana ilay nofo de zay exercice na souplesse zay mahavita exercice na souplesse eo amin'ny 10 minitra tsika zay vao mandeha tongotra de faranana amin'ny exercice souplesse ihany koa le izy zay zany ny fomba fampiarana anyity fampiasana vatana ity zava-dehibe tokoa zay rehetra ny resahana teto zay alohan'ny amezan'ny dokotera ny laharana ahafahana mifandray amin'ny dokotera satria fantatra fa mety misy ireo maniry fanazavana fanampiny inona re no afatra azon'ny dokotera atolotra amin'ny mpiaino atsika ny tena zava-dehibe dia ny anomboatsika ary ny andraisantsika ny tanana ny fahasalamantsika azapetraka amin'ny fanafody ny fahasalamana azapetraka ny amin'ny dokotera ny fahasalamanao fa ianao mihitsy no mandray an-tanana ny fahasalamanao ary izay no zava-dehibe amin'ity fandaharana zay ataontsika ity ny tsirairay dia tompona andraikitra amin'ny fahasalamana fa tsy hoe rehefa marary ianao tsisy fanafody ve ao hoaniny tsisy dokotera ve hitsabo hoe zava-do zany tsika malagasy de manana arena ngezabe le tao hoe aleo misoroka toy zay mitsabo alao soroana le aretina fa
manahirana ane le mitsabo an'le aretina rehefa tonga e manahirana mitsabo anazy rehefa tonga ka alao soroatsika ka fomba nakiray isoroana ny aretina nininina ny aretina zay mety ahazo dia ity fanatanjahantena ity misy karazany maromaro izy io a araka ny toe-batanao indrindrandrindra fa ny anakiroa voalohany le sokajy roa voalohany de fa ampy tena omeko atsika rehetra mihitsy ampy atody anao 100 taona io le sokajy fahatelo le hoe sport iny moa zany a de anjarany tsirairay avy ndray iny hoe za akoatra an'le sokajy faharoa de za koa mbola anao an'le sokajy fahatelo bon iny a tsy de anjaranao ndray zay fa ny tiako tenenina fotsiny tsara ny sport le activité sportive tsara mihitsy ny activité sportive ary rehefa hoe folaka zany hoe efa manana fahazarana am'le izy ianao a tsara mihitsy ny activité sportive fa raha ohatra ianao tsy hanao sport fa le activité physique sokajy anakiroa voalohany reny tany saiko dia azo antoka nefa ny atody 100 taona za aloha zany a dia manao an'ty fandarana ty a tsy am'ty radio AWR ty ihany fa be deaibe reo aino manjery a anaovako an'izao fandarana izao a de be deaibe tokoa ny olona miantso tena tsy tamboisaina ny olona miantso ary fifaliana ho amanokana mihitsy manao an'izao asa zao satria tiako mba ho feno 100 taona mahery ny malagasy rehetra ary salama tsara ka ny laharana aloha zany a dia 034 39 415 28 034 39 415 28 na 033 12 261 77 033 12 261 77 ho an'ireo zay manana aretina manokana dia araka ny teneniko teto ombiena izao fomba fiainana ara-pahasalamana zao dia afahana mitsabo aretina be deaibe na misy tension anao na misy diabete anao misy cancer anao manao polyartrite anao manao lupus anao misy tuberculose voan'ny covid sinsisa azo atao tsara ny mitsabo tsy misy fanafody mankasitraka indrindra dokotera antenaina fa nitondra soanao ny fiainona ny fandaharana kanefa ny tena atateran'izany eo amin'ny vatanao dia mifampiarana azy mihitsy fa tsy atao fahalalana an-tsaina fotsiny ihany hoy dokotera hoe atomboyan'io a ny fandraisana ny tanana ny fahasalamanao isaorana indrindra dokotera Ivra Velson ny zara-mahasoa amintsika malagasy isaorana ihany koa ianao manjoy hatrany ny AWR zoanitra sy irilano ny farimbona na totosa ny fandaharana renan'ny fahasalamako ny teny voasoratra ao amin'ny soratra masina voalazany Deutéronomie 3:13 no atolotra anao ifanaovana mandrapitafa manao hoe mahereza sy matanja aza matahotra na manahy azy fa Jehovah Andriamanitra ny miara mandeha aminao tsy andao anao na afoy anao izy ho tanteraka amintsika tokoa ny zany tenin'Andriamanitra izany AWR téléphone 034 06 797 62 Sai chiuni manambara
ny teninao no fahamarinana. taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. toetrany ny fandalianantsika ny lesina momba ny finoana ao amin'ny bokyny Josoa. Famahana ny fifandirana izany no lohateny hodinitsika anio. Miaraba sady manasanao aritra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndritsikivy. Hitantsika teo aloha fa nisinda ny ayahin'ny foko ny zanak'Israely tany andrefana ny amin'ilay altara natsangany foko tany atsinanany Jordana. Inona ny lesona raisitsika avy amin'ny namahany olana io, ary inona ny tokony hatao ahatonga filaminana ao am-piangonana? Anderatsika mamaky reto andininy reto. Josoa 2:20 ka hatramin'ny 4:70. Josoa 2:20 ka hatramin'ny 4:70. Ary rehefa reny Finiasa mpisorona sy ny lohan'ny fiangonana dia nifeherivo tamin'ny Israely izay niaraka taminy ny teny izay nolazain'ny taranak'i Robena sy Gada sy ny taranak'i Manase dia sitrany izany. Ary hoy Finiasa zanak'i Eleazara mpisorona tamin'ny taranak'i Robena sy Gada ary ny taranak'i Manase, fantatra ihany io fa eto amintsika Jehova, satria tsy nanao izany fahatsoana izany tamin'i Jehova ianareo, ary amin'izany dia efa namonjy ny zanak'Israely tamin'ny tanan'i Jehova ianareo. Ary Finiasa zanak'i Eleazara mpisorona sy ny olona dia niverina nandao ny taranak'i Robena sy Gada tany amin'ny tany Gileada ka nakany amin'ny tany Kanana ho any amin'ny zanak'Israely, ary nitondra valiteny ho any aminy. Ary sitraky ny zanak'Israely izany dia nisaotra an'Andriamanitra ny zanak'Israely ka tsy nihevitra hiakatra hiady amin'ny intsony handravany tany izay nonenan'ny taranak'i Robena sy Gada. Dia nasiany taranak'i Robena sy Gada anarana hoe Edy ilay altara, fa ho vavolombelona ao amintsika ho rotonto io fa Jehova no Andriamanitra. Salamo 7:30. Salamo 7:30. Endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalany miara-monina, tahaka ny dililo tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotry Arona izay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony, tahaka ny ando any Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona. Fa voadidin'i Jehova hoe mifitahiana dia fiainana ho mandrakizay. Jaona 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Jaona 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Nefa tsy ho an'ny rehetra ihany no angatahako, fa ho an'izay mino ahako no ny teniny. Mba ho hira ihany izy rehetra, tahaka anao ray ato amiko, ary za koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy, mba hinony izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho hira izy tahaka ny mahiray antsika. Izaho ao aminy, ary ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho hira izy, mba ho fantatry izao tontolo izao fa ianao efa naniraka sady efa tia azy tahaka ny tiavanao ahy. Ahitana fitsipika manandanja lehibe momba ny fifandraisana ny Josoa 2:20. Azontsika ampiasaina amin'ny fifandraisana isan'andro ao amin'ny fianakaviana, ny fiangonana ary ny fiarahamonina ireo fitsipika ireo. Inona avy moa izy ireo? Fitsipika voalohany, rehefa tao ratsy na efa ratsy mihitsy ny toe-javatra dia ny fifampiraharahana ny tsara indrindra. Aza tehirizina ny fihetsem-po, mandra-popoaka ny fahatezeranao amin'ny hafa. Amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika dia tokony hiezaka mahany olana antsika isika. Tsy tokony hoe hoditsita ny olana ka hialana ny firesahana azy. Mazava ho azy fa tokony ho niresaka tamin'ny foko tany andrefana ny amin'ny tetikasan'izy ireo hanorina ny altara no foko tao atsinanana. Onanakana sady ny tsy fitovika-hevitra izany. Fitsipika faharoa, aza maika hitsara, nalaky nino hevi-diso ny fokony zanak'Israely tao andrefana. Fitsipika fahatelo, resao ny momba ny olana alohany andraisana fanapahan-kevitra. Fitsipika fahaefatra, omeo toerana ny filaminana sy ny fifanarahana. Nanaiky nanome ampahatany ho an'ny foko tany atsinanana ny tao andrefan'ny Jordana mba hanampiana azy ireo. Fitsipika fahadimy, valio amin'ny teny malefaka ireo izay manome tsiny anao ny amin'ny olana iray. Isakana ny fahatezerany olona io ny valiteny malefaka. Ina no iseho raha manamelika olona manome tsiny anao io ianao?
tsy isy fihavanana mihitsy eo aminareo izao fantarina ny olona iray vao miresaka aminy ianao. Fitsipika fahenina mifaly ary derao Andriamanitra rehefa ampihavaniny ianao sy ilay olona nanameloka anao. Feno hafaliana ny fony zanak'Israely tany andrefana rehefa fantany ny antony marina nanorena ny tao atsinanana ilay alitara. Tsy ny avinavina ny tao andrefana fa ny aiky kosa fa ny tsaratsara mialoha izy ireo. Ary inona moa ny tranga raha alitara ho an'Andriamanitra izy tokoa naorin'ny foko tao atsinanana? Raha izany dia ho nosazian'ny foko tao andrefana araka ny lalan'i Mosesy izy ireo. Tsy hanam-piadanana sy filaminana isika raha tsy manaraka ny didin'Andriamanitra. Ny sazy anefa dia tokony ho dingana farany fa tsy voalohany. Tokony hiezaka hiavana amin'ny hafa aloha isika mba hamahana olana. Azo antoka fa ho tsara kokoa ny fiainam-piangonana raha mampiatra ireo fitsipika ireo mandrakariva, ny mpitarika sy ny mambra. Ny faraneto ny fiarantsika mianatra androany, saotra noho ny faharetanao, manao tena mbola ho tafahoana aminao ao amin'ny fizarana manaraka, ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Retsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR.